Miarapatsika mpanaraka ny pejy RGL amin'ity toandro moa aty aminay tolakandro ihany moa zany amin'ny ray zao mahery rehefa tolakandro any Madagasikara. Tsy tananareo ela aho fa mba ilaza kely ny fijeriko ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao. Mandalo kiokion-dalana vaovao indray tsika. Tsy atao hoe vaovao eny, tsy hoe vaovao ihany. Taoriana ny fandravana ny gouvernemanta teo. Dia tsy maintsy mba manao bilan ianao sy manao constat ny zava-misy. Fa mialohan'izay nefa dia mba te hitodika kely amin'ireo namana sakaiza mpisehatra eo anivon'ny internet. Misaotra betsaka ny amin'ny attaque nataonareo fa midika zany fa mba personnage public important ihany ny avanareo. VIP zany, very important person. Matoa ianao ciblé, donc tu es quelqu'un d'important. Ianao taoko angamba fa nareo tsy handany vola handeha ciblé olona tsy silana azy, n'est-ce pas? Fa matoa nareo mandany bala amin'ny olona anankiray dia dangereux io olona io dikan'izay. Misy tenin'ny mamanay zay fony mbola tany amin'ny tobiny ny lava faradofay zahay. Ozy izy mamanay hoe mialatsiny neny raha maheno an'ity neny fa lazaiko eto izy hoe hatramin'ny hao fotsy azy ao izy sy ny parasy dia malala hoe mbola misy aina io olona io. Hitanareo zay mipetraka tamin'ny tobiny ny lava Fort Dauphin, Taiza Marary ny ray aman-dreninay dia hitanao le marary saina na démoniaque tezana amin'ny toby reny misy hao fotsy dia mihoatroatra izy, misy parasy l'Afrika koa satria ny aminay ny Atsimo any mahery ny parasy l'Afrika. Dia magaga fa vao maty le olona eo no eo à la minute près miala daholo ny ao fotsy rehetrarehetra, miala daholo ny parasy rehetrarehetra, fantatry le hao fotsy sy le parasy fa tsy misy aina intsony io. Tena zavatra navariny zany ny tantarany mamanay anahy. Dia ohatr'izay koa le izy hoe ozy izy ny fanoharana ampiasaina hoe matoa ianao mbola kekeriny ny parasy, matoa ianao attaquen'ireo dia mbola misy aina ao zany. Donc, merci les amis, vous certifiez que on a quelque chose à dire, matoa nareo miattaquer, donc miencourager nareo aho hanao an'izany satria plus les gens vont être curieux, hoe fa ahoana. Zay ny amin'iny. Donc, za zany si je ne vais pas me rabaisser à votre niveau, ary tsy hanao attaque en dessous de la ceinture. On ne joue pas dans la même cour, tsy mitovy tsika. Fa raha zay ve moa ny hitanareo fa mahatsara azy ary mbola amin'ny lalàna politika il faut s'attendre à tout. Zay le izy. Ça fait partie de la règle du jeu. Hatramin'ny fanaovana caricature, sary mamoafa, sary matsiravina hoe atao sary biby azy satria za tsy manaitra azy zany satria ohatran'ireny hitanareo fanao ny amin'ny tany mandrofo reny tsy mataitra zany. Donc misy masonareo namana hoe tsareo ty pasteur fa zao nataon'ny olona zao vao tamin'ny maraina navoaka an'zareo hoe ao anatin'ilay gouvernement saka hono dia misy sary koa any dia hoe ministre ny raramba iny moa zay dia saika nasika hoe amen tanteraka aminao ane zany raha lahy. Zany hoe pour ne pas mettre de l'huile sur le feu, de bon je me suis retenu fa vous avez mahafinaritra ve fa io ne misy fotoana soratra masina nandray ampitenenin'Andriamanitra ny vato hanome fitahiana ho anao. Zay le izy. Parfois même les pierres parlent pour toi. Donc zany sao dia mba ampitenenin-draha avao nareo mba tanteraka an'izay ka dia asiko amen na rahalahy. Zay petite page d'humour. Ny zavatra anankiray izay tiako apetraka ihany koa dia ty hoe hiditra amin'ny constat ny raharaham-pirenena antsika. Misy terme hoe régner par le chaos. Eto zany dia tsy sorona mihitsy satria ao anatina kiokion-dalantsika zao. Inona ny zavatra tsapantsika vahoaka amin'ny saina tsy miangatra de manière objectif. Mikorotana ambony ambany ny firenena. Tsy hoe miady tsy misy guerre civile isaoran'Andriamanitra. Fa very anjavona daholo. Very anjavona daholo le izy. Zany hoe tena cacophonie. Tsy fantatra intsony hoe iza no mifehy ity firenena ity.
izy no mifehy io le lazaina hoe régner par le chaos zany hoe misy entité-na olona mieritreritra ianareo fa izahay kely tsy de maka izy ty pastera kely ty tsy ampy fivelomana ty ve no icréer chaos Madagascar c'est pas logique fa iza ny olona manana moyen ampiasao kely ny saina nge iza ny olona manana moyen afaka icréer chaos dia na ny interne koa za tsy fantatrareo zany atao cheval de Troie zany ka ireto namanareo miaraka aminareo reto no mampijabaka anareo amin'ny zavatra maro samihafa inona ny objectifany mba hahafahana miprouver amin'ny vahoaka hoe tsy mahavoaraha incompétent dia ho avy amin'izay zareo il se présenter comme solution alternative hoe zahay mba niaraka ihany tamin'io mpitondro io tamin'ny fotoanandro fa hitanay ankehitriny fa tsy mety raha tsy mahatsikaritra nareo fa tsy zavy ny discours am'izao hoe niaraka zay fa zao zay tsy mitovy hevitra tsony satria zao zay le teknika ampijabahany ianao dia mikorotana ny fitondrana dia aveo izy no se permettre hoe nous avons la solution tanareo ohatra nireny olona mpanao virus reny ny antivirus ane le olona nanao le virus any zany hoe on va te mettre du virus ao amin'ny ordinateur anao dia izy no tena hoe zay manana antivirus ireny le manome hoe vaccin sy antidote reny izy no nametraka an'le virus dia izy manome anao ny antidote zay io dia izy ndray aveo no misongadina dia mise présenter ho alternative na solution désordre total le firenena tena ambony ambany tena mikorotana tout le monde fait ce qu'il veut samy manao zay tiany atao samy mandrivotra miteny androany ministre nianina désavouer ny président en public ary ananina ireny eny mampiseho hoe tout le monde fait ce qu'il veut tapitapika ny filohan'ny assemblée nationale miteny hoe ho avy eto ny pétrolier ohatrao izay tsy tokony izy no miteny an'izany fa ny ministre ny énergie et tout au moins le président de la République ou le Premier ministre, mais monsieur le président de l'Assemblée nationale responsable législatif se permettre mame calendrier amin'ny fahatongavany pétrolier. Hitanareo izy zany te ampiseho aminareo hoe zany no solution, zany no alternative. Dia fa le raika laty tsy mahavoara tsy aleonareo zany. Fa amin'ny voalohany aloha mody miaraka eo mba amin'izay manao le atao hoe effet de contraste hoe za tsy miombokevitra aminy fa miaraka eto any tiako tenena aminareo hoe le désordre tena korotana le firenena tsika ngamba mijery tsara amin'ny raharam-pirenena korotana ny lafin'ny fitsarana mialatsiny aminao madame tsy haiko tsona ministre na l'ancienne ministre fa tena cacophonie mbola everenako resaka fitsarana iny rehefa avy eo tamin'ny resaka décision de justice zany hoe sady juge et parti tsy possible zany pouvoir exécutif manome baiko ny pouvoir judiciaire pour embellir et justifier l'exécutif. Mais attends, on est dans un pays de droit, état de droit, ça, on est dans un jungle, dans une jungle. Mais maintenant, on a en considération les autres zones de Madagascar. Est-ce que Madagascar est encore un pays gouvernable? Non, je suis désolé. Ingouvernable Madagascar. Ça m'a fief, ny fiefiny justice dia ao izy mianakavy manana ny fahefana eo ny fiefiny primature ny fiefiny PRRM ny fiefiny Assemblée nationale c'est de la cacophonie ary ny comble il suffit d'une petite étincelle de mirehatra pitikafo kely fotsiny dia ambony ambany satria samy manana ny influence dikan'izay zany raha azo fehezana zany ny situation Madagascar désordre ny korotana ny fitantanana ny firenena ny pouvoir législatif manitsaka ny fahefan'ny exécutif tena tsy fantatra tsony inona le izy ary tena tsy miafina tsony fa ça se voit tamin'ireny déplacement tany Paris reny manao médé Ngaï Michael PRRM hoe
sady tafateny izy zany atao hoe lapsus révélateur raha mba fantatrareo mantsy fa raha mba mahita bulldozer maromaro na ola marina de tena nataoko zany rena ne efa miantso au secours efa miantso au secours mede revoka malagasy sempotrako de tamin'iny fotoana iny izaho zany nijery taren'olona tsy hotononiko anarana misy caméraman anakasava tena nao grimace vonteny i président Michael hoe tsy niteny hoe sempotra moa zany fa niteny izy hoe manao filazana zany raha mba mahita olam-barina mantsy tena hita mihitsy azona fenina ny expression faciale an'le olona anankiray zay tsy azona fenina n'lay expression mimique za mpanao analyse comportementale ary tena hitako tsara mihitsy fa tena any zany ho reny zany amiko efa signal alefa n'lay flou hoe tsy tafavoaka le baolina tsy tafavoaka le baolina ka io constat io no lasa régné par le chaos dia rehefa mireny zany hoe fananina créena mihitsy le désordre zany hoe tsy désordre par incompétence tam voalohany ny eritreritro hoe incompétence fa rehefa nandeha le toedra ra-pirenena désordre ninina tao mihitsy le izy mba hafahana manondro hoe tsy aleonareo ve isorona amizay izy fa za no atao eo zay io dia ahoana hoe izy no atao eo de satria izy manana solution efa nation tsy kelikely tamin'ireny zavatra nataony reny manitsaka amin'ny plate-bande ny exécutif dia eo amizay tonga am'le teny latine izay milaza manao hoe inona mo filaza azy amin'ny teny latine ordo ab chaos zany hoe de l'ordre à partir du chaos zany hoe io chaos io zany no lasa fond de commerce mba hafahana mivarotra aminao hoe zay manana solution ele izy ary io le jeu politika enjana be ao ambadiky ny coulisse io mahita an'izay koa ny oligarque moa de fa ça sont bons izy ny saka moa raha vao maheno trondro endasina de tamidolo izy menakavy satria mahare ny tsiron'lay fofon'lay sakafo dia inona ny zavatra mitranga tamidolo zalavy any hoe zay alternativa ho an'reto olona ho an'reto zavatra ireto iresaka am'izay ale hoe anome exemple typique sao de verinareo hoe maniditsidina ny tenga mesaka justice fotsiny samy hitanareo ngamba efa nisy nanaparitaka tamin'ny Facebook fa nanandray dia avy amin'ny namana mpitsara no nanome an'ilay fanazavana satria zoanay maolo-pirenenay mantany hoe ara-dalàna ve zao zavatra mitrango zao zay olona citoyen tsotra manana droit ngamba citoyen ary zany mila ampianarina dolo amin'ny olona rehetrarehetra hoe afaka manomboka zao ny citoyen tokony consulter ny juriste za zany de mampirisika atsika citoyen lambda aza manaiko verivereny mpitondra tsony hoe tsisy hainareo zany fandana mangina non etsy hainay zany fa manana zanabahoaka zay netoanay netoan'ny contribuable nianatra droit constitutionnel droit juridique droit pénal donc ils ont manana tamberana andraikitra amin'ny citoyen ka ankasitrahana ny magistrat sasatsasany izay mbola tsy corrompu manaiky manome réponse rehefa consultenay vahoaka droit anay zany ary manasatsika vahoaka ray matola hoe manana anareo zo atezaina manomboka zao vous avez le droit de demander au magistrat rehefa misy lalàna tapahana hoe aradrariny ve io sa hoe zany ary ny teny tompo saorina ny Andriamanitra non tsy manao amena fotsiny tsika ty amizay ary le izy exemple typique j'ai rien contre la madame ministre de la justice fa nanaitrahy ilay procédure de réintégration tsy marary malailao kanina niverenany magistrat fa ny tena mahagrave n'ity zavatra ity de zao zavatra anankiroa
voalohany indrindra piétiner ny fahefan'ny judiciaire amin'ny alalan'ny fahefana exécutif, amin'ny alalan'ny parquet général ve zany hoe aty amin'ny fanjakana, amin'ny alalan'ny exécutif ave no mangataka ny ministre ny amin'ny réintégration. Raha ohatra ka tsy ministre tsony izy taorina nangataka miady arada, ce qui est normal, mais vous représentez le ministère de la justice. Aiza les conflits d'intérêt am'zany, aiza ilay probité ao anatin'izany zavatra zany, dia nandeha ny fanazavana tato hoe tamin'ny 18 février 2026 dia nametraka requête aux fins d'opposition et annulation ny ordonnance 05/CR25J3 ny mpisolo vava ny ministre am'izao fotoana zao, izay manao hoe fanoerana sy mangataka fanafonana ny didy fampidirana ponja vonjomaika sy azy sy mampiakatra ny raharaha fiampangana azy eo alohan'ny fitsarana eloka bevava tamin'ny 11 avril 2025 nataony doyen des juges d'instruction. Donc zany zavatra mampome eto sady juge est parti zany ianao, sady mpitory nefa koa ministre ny justice manome baika. Zany tsy miteny hoe tsy manana zo ianao hitaky, fa raha mbola ministre ianao tsy tokony hanao an'izany. C'est basique, non? J'ai pas fait de droit, mais c'est une logique. Ary tsy vitan'izany fa raha ny lalàna manan-kery ozy izy zareo mpitsara tsy za nojerena dia fandikan-dalàna tsotro zao ozy izy, satria nahoana voalohany dia tsy afaka manao opposition ny didy fampidirana ponja ny olona iray raha tsy efa miditra ny fonja aloha, mbola tsy consommé le izy. Raha ohatra kosa efa niditra izy sana hoe voaterina nefa zany même quelques mois, là c'est autre chose, fa tsy mbola nandeha nandray andro aza dia raha araky ny lalàna ny lazain'ny mpitsara anay dia hoe tsy manana droit hanao opposition an'io. Faharoa, araky ny lalàna ny code de procédure pénale tamin'ny faha 239, 292, 296 ary 330 zay mamaritra mazava tsara fa ny fomba sy ny paikandro arahina ilay manao opposition sy annulation dia ao anatin'ny 3 andro après an'ilay didy. Raha ny information azo nefa ny any amin'ny côté ny mpangataka dia folo volana taty aoriana vao nalefa ny mpisolo vava nametraka an'ilay requête. 3 jours et 10 mois, je peux comprendre une semaine, 2 semaines, 10 mois ny excuse reko araky ny fanazavana nomena dia hoe tsy nahavoaray an'io izy nefa natao daholo hoy zareo ny fomba rehetra nandefasana an'ilay didy any aminy par mail et par et tout, de hoe on se pose la question hoe possible ve io olona io zay tena olona teo amin'ny internet maraina atoandro hariva tamin'izy tany amin'ny exil ka tsy ahita zany, je ne crois pas. Izy any raha miteny hoe be dia be ny dossier tonga ato voaraiko ato, be dia be ny zavatra voaraiko ato, dia mail momba azy amin'ny didy mpitsarana sy ny amina ve tsy hitany. J'ai du mal à croire. Je laisse le bénéfice du doute, mais j'ai du mal à croire. Fahatelo, araky ny andiny dalàna fa raiky amin'ny 30 amby zato, araiky amin'ny 30 sy 300 ao amin'ny CCP ihany koa dia mbola misy fotoana 10 andro vao aorian'ny fametrahany voapanga les requêtes en opposition et en annulation vao mandeha ny fitsarana satria mbola mandinika ny moyen naroson'ny mpisolo vava ny mpitsara ary ao anatin'ny 10 andro io vao alefa any amin'ny chambre d'accusation ny dossier. Ny azy anefany dia ny ministre ny mpibaiko dia 18 février no napetraky ny mpisolo vava azy les requêtes
Ary ny ampitso ny 19 février dia nasaina nivory ny chambre d'accusation namoaka ny didy nanafoana ilay didy fanagadrana azy ny foanana sy fandefasana azy manoloana ny fitsarana heloka be vava cour criminel ordinaire. Ary marina fa firaisana nantany masy inona izy namelona azy za tsy miditra am'le hoe meloko izy sa tsy meloko anjara fitsarana zany fa milaza le procédure misy masasantady amily an'le resaka hoe ka inona kosa ny rasana atao tsy any je suis pas juge fa za eto manambara an'le hoe ny olona mitondra ny firenena amiko tokony hanaja ny lalàna sy ny procédure. C'est le minimum qu'on demande à un chef ou responsable politique. Après, vous pouvez battre pour votre intérêt. Faites les choses dans la règle des jeux. Ataovy araky ny lalàna le izy. Ianao ihany madame la ministre no niogaoga teto amin'ny Facebook tamin'ny fotoanandro hoe violation de procédure. Ohatran'ny verina les violations de procédure. Exemple anakonareo. Tiako tenena aminareo hoe c'est un exemple parmi tant d'autres. Fa tena zay zany le firenena. Tsy hainao tsony hoe inona zany lalàna ny fiatsika. Inona zany lalàna ny fiatsika. Ka mialatsiny fa zay ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao samy manao izay tiany atao. Ka noho zany dia amin'izao fotoana izao mitodika manokana aminareo tompona ndraiky mpanjakany satsokajany aho. Ary eto dia hifonako sahady ny fomba fiteniko. Sao matsy ho avy indray ny sasany le hitsongoloka dia lay zavatra lazaina le zavatra fa assumeko le teny. Expression française le izy masy dia tsy azoko vana midika teny fa teneniko. Ny PM ilaina aorianan'izao dia ny ametraka ny atao hoe apaisement aloha. Satria tena nareo hoe tsy matsapa hoe mangotragotraka le fiarahamonina, tena mangotragotraka. Les chaînes de commandement tsy mipasse. Nareo hoe tsy mahatsikaritra fa le firenena mila apaisement nefa koa mila poigne. Donc ny olona ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao c'est une personne, je suis désolé, une personne qui a à la fois des couilles et des cervelles. Avec le prochain Premier ministre doit avoir des couilles et des cervelles. Disons ny fampiasana an'ireo zavatra anankiroa reo dia tsy tokony afa-madika. Eo zany ilana olona lucide ary mangatsido tsy mitondra ny firenena ao anatina fihetsepo fa mila mangatsidoha ary tsy manaraka ny vague. Eo amin'le décision resinao eto ve aho ny cervelle no miasa sa ny couille, mialatsiny amin'le terme. Ary eto ve aho ny couille aloha no miasa dia ny cervelle après. À un moment donné, tu dois utiliser tes couilles dans le sens où il faut de l'ordre, une autorité. Femme zoa, tsisy zany ordre zany. Désordre misy, chaos misy. À un moment donné, eto ilana cervelle. Fa raha vao mifamadiky reo amin'ny fotoana zay tokony ampiasana azy dia ambony ambany ny firenena. Zay ny hafatra. Ka dia zay ny teniko hoe ambony ambany tsika mila lamina. Eo no teny mba ampitaina eto hoe hoahy mitodika farany saika adiniko ho an'ny président Michael. Za mahitsy be, je suis franc. Vous avez une dernière chance de vous démarquer am'ireo olona reo. Ity no karta farany ho anao Andriamatoa Filoha ahafahanao miseho amin'ny tena maha vrai colonel Michael anao.
za mangataka anao hoe miverena colonel fa tsy mety aminao lay titre politicien. En plus, le pays a besoin d'un colonel am'izao situation zao. Dikan'izany tiako zany de hoe asongadino mbola manana deuxième chance anao deuxième ronde hoe hafa le colonel Michael version 4 mois passés ary hafa le colonel version vaovao 4 mois après. C'est le moment. Ary aza miraté an'io occasion io. Sinon dia emporté miaraka am'le vague ianao. Tsy misorona miteny an'izany. Zay ma tsy milazain'ny olona hoe mpanohitra sia tsy misy mpanohitra manao an'izao zavatra zao. Mpanohitra dans le sens hoe tsy tia. Fa tsy misorona zay amin'ny teny. Ny antony dia satria le pays est au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Apo mieritreritra makasitraka atsika rehetra misaotra anareo nanaraka ny meno hatramin'ny farany dia Andriamanitra ny fiadanana hitahy atsika indrindrandrindra ny tompon'andraikitra isaina eto zany dia tonga amin'ilay teny soratra masina hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny vary malala. Io le teniko teo hoe ayez à la fois des couilles et des cervelles. Fa version soratra masina endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Misy fotoana ianao mila mijoro ohatry ny menarana zany hoe fetsifetsy maranitra ary miasa. Fa misy fotoana koa ianao mila douceur satria le vahoaka mijaly. Ny fahaizanao mijongler an'ireo no maha homme d'état anao. Izay no maha chef de l'état anao. Tsy ny titre no maha chef d'état tompoko lahy. Tsy ny grade no maha chef d'état tompoko lahy. Fa ny fahaizanao hoe androany aho je dois être un serpent, demain je dois être une colombe. Rapitso aho je dois être une colombe, après-midi je dois être un serpent. Akasitraka antsika rehetra samy hitain'Andriamanitra.